Velona tonga manatrika eto tsy misy ako reo fasapisy ankaranao a raha toka fantatra fa ilasana ny eto atany alefa ka ty faovovoka nefa rany a raha iolombelona andefa hifankatitsika raha iolombelona olona tsisy afitsika raha iolombelona so velona motiatale raha iolombelona fa maty fora malala nevifotsiny anioazany eka tsy fantatrao ifakatriala ihany raha to azonao atao a Il y a 10 ans, mon père, Ramilson, est décédé. Depuis, nous, ses enfants, avons organisé la compagnie qu'il a fondée. Elle s'appelle maintenant Compagnie des descendants de Ramilson Besgar. Cette année, pour honorer mon père et Madagascar, j'ai écrit une chanson reprenant des idées qui lui tenaient à cœur. Elle s'intitule « Notre planète est en danger ». Mon père rêvait de transformer le monde et voulait la renaissance de Madagascar. Cette année, j'ai encore conçu de nouvelles robes de reines pour les filles de nos troupes. C'est compliqué de faire ressentir l'opéra Iragas en dehors de Madagascar. Les spectacles sont en malgache, c'est normal. C'est notre langue nationale, toute la population parle depuis un millénaire. Dans ces films, la chanson sera présentée 2 fois. D'abord, ça sera une ciné-sensation pour que les spectacles ne soient pas perturbés par des sous-titres. Ensuite, la chanson sera traduite et sous-titrée. L'opéra Iragas est né au XVe siècle à l'époque des royaumes de Madagascar. Les spectacles avaient lieu près des rizières.
Notre troupe a été invitée dans son village par l'un de nos chanteurs. Dans tout Madagascar, les ancêtres sont sacrés. Partout, on procède à de nouvelles funérailles. Ici, c'est en Famadian. Un nouveau lancel est offert aux défunts. Et puis, les vivants dansent avec les morts. Après la fermeture du tombeau, en l'honneur des ancêtres, la famille doit offrir aux villageois une compétition artistique entre deux troupes d'opéra Iragas. Les filles s'habillent comme les reines de Madagascar. Les garçons ont des tenues d'officiers de l'armée royale malgache du 19e siècle. Bây giờ lá Manin
sommes de retour dans le village où je suis née. Il s'appelle Manchou. Ça signifie « entrez donc ». Ici, ma mère Edvise et mon père Amilison cultivaient la terre et préparaient leur spectacle. Dans ce tombeau reposent de nombreux membres de ma famille. Derrière ces murs, il y a ma mère Edvise et mon père Amilison. Notre troupe est venue faire une répétition en costume pour la plus grande joie des villageois. Elle s'est installée près du tombeau où repose mon père Amilison pour recevoir ses bénédictions.
Selon le professeur Pierre Baquet, l'art peut changer le monde. Par cette chanson, nous espérons y contribuer. Nous, les enfants de Ramilison, nous ferons tout aussi pour la renaissance de Madagascar.
misy avytsiengalanawa raduka fantatra fa ilazana neto atany ande fakaty faivovoka nefa rana raiolombelo ande mba hifankatytsika raiolombelo olona tsisy afitsika raiolombelo sovelona mody atale raiolombelo efa maty voara malala Yatitsy ny oasany eka tsy fantatrao ny fankatiava ihany raha toasinao atao La chanson que vous venez d'entendre, c'est une chanson qui prône le Fiavanan. Le Fiavanan, c'est le respect, l'amour, et c'est très très important dans la société, non seulement vis-à-vis de sa famille, mais vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de ses amis. Le Fiavanan, c'est énorme pour les Malgaches. Nisan'ny tarika ara-milsona besikara zanany dia 2 menada mianaka, zany hoe 10 vehivavy 20 lehilahy ao anatin'izany ny mpandihy sy mpitendry. Ny faritra tena pakafy Iragasy indrindra fa ny tarika ara-milsona besikara dia ny faritra Vakinakaratra didina Tamfotsy, Ambomandroso ohatr'izay sy ny any Betsileo, faritra Fandriana, Sandrandasa, Madio, Fianaratsoa. Any Majunga koa misy pakafy Iragasy zay lalovan'ny tarika ara-milsona besikara isan-taona isaky ny volana Oktobra. Famoroana dia misy fitsipika mihitsy, zany hoe tsy mahazo manao foana fa fomba iainan'ny olona andavanandro. Ao zany ny hoe fitiavana ray aman-dreny, ray aman-dreny manaja zanaka, ao no hoe mesa mampile tandremo mangalatra ny zavatr'olona. Zay no ny fitsipika afamoroana ny Iragasy. Raha ny mpamorona indray dia tsy iza fa ao amin'ny tarika ara-milsona besikara ihany zanany zany ny tena mamorona dia misy le Félix zay la Amatoa, ao koa ny zafikely manampy ny tenako misy eo amin'ny 4 mianaka koa zany, zay ny mamorona ny hira ny tarika ara-milsona besikara hatramin'ny nahafatesan'ny dada. Ny tarika ara-milsona amin'ny théâtre de Verson, zany hoe misy fiarahana miasa zany eo amin'ireo théâtre anankiroa ireo, satria ny Iragasy moa dia azo lazaina hoe théâtre ihany. Dia ny fandraisana anjara zany dia ny voalohany indrindra dia misy ny fiarovana ny tontolo iainana,
ny fiarovana ny tontolo iainana zany a sy ny ny ataon'ny tarika Milson Fianarivo zany any Biarritz amin'ny écologue io dia misy ny fiarovana ny tontolo iainana fiadivana zany amin'ny doro-tanety sy ny fanapahana ny hazo. Dia misy ihany koa zany hoe fanehoana ny fiainana tao aoriana ny valanaretina Covid. Manao ahoana ny ainan'ny malagasy ny valanaretina tamin'ny ny resaka fioboana rehetra iny sy ny fitsaboana ary taty aoriana ny fioboana. Dia zay zany no fisafisaina vakavakaina any amin'ny écologue io ny fiainana taty aorianan'ny pandémie, nandritry ny pandémie sy ny talohan'izay, ary koa ny fiadivana amin'ny fanapitehana tontolo iainana. Nanomboka tamin'izay 5 taona ny orenan'ny tarika Milson Pescara zay zany dia efa maro tsy dia voatanisa ny fandehanana fampisehoana ny kolotsaina malagasy io taty ivelany. Ny taty Frantsa moa dia nandray anjara nampiseho ny hira gasy ry zareo zay natsoiny hoe opéra du peuple tao amin'ny Cité de la Musique. Dia nisy koa ny fandehanana tany Afrika efa nataon'ny Milson sy tany efa nitety firenena maro zany ny tarika Milson Pescara tamin'izay 5 taona lasa. Zay entina momba an'izay zany teo am-piandohana ny hira gasy dia ohatran'ny solon'ny sekoly tany aloha tany satria zany tamin'ny andohan'ny hira gasy raha ny tantara no jerevana dia Andrianampoinimerina no namory olona 5 lahy zay natao hoe hira mitsangana, ka reo olona reo zany dia nalaina Andrianampoinimerina mba amory vahoaka namboatra ny valam-parihana Antananarivo, ny digina Antananarivo zany. Dia rehefa taty aoriana zany reo le mpihira mitsangana reo dia lasa nalaina teny Androva indray amin'ny anatra zany rehefa misy moa ny olona voaheloka sy ny fivorian'ny mpanjaka dia tsy maintsy natao foana zany le hoe mpihira mitsangana tamin'ny andro Andrianampoinimerina. Dia taty aoriana zany ny tany ambanivohitra dia nampiasaina ny hira gasy ho fanentanana ny olona amin'ny rehetra, ny fifankatiavana, ny tsy iadivan'ny mpivady, ny esana, ny fanadino ny fanentanana amin'ny fanabeazanaizana sy ny vaksiny dia ataon'ny hira gasy daholo zany fa mba hampamoramora azahoan'ny rehetra anazy dia sady atao atsikana no tantaraina ny zavatra tena misy zany ary zavatra tena iainan'ny olona dia mahasarika olona betsaka le izy. Fa ny hira gasy zany dia azo lazaina hoe fanabeazam-bahoaka ohatran'ny any an-tsekoly fa miaraka amin'ny dia sy ny famalifalianan'ny olona sy ny atsikana kely samihafa. Na hotratrarin'ny tarika Milson zany moa dia ampafantatra ny hira gasy erak'izao tontolo izao. Efa misy moa zany ny tanjona izay nataonay izay efa natombokai fa tena manahirana dia manahirana satria hatramin'izao zay dia tsy mbola mahazo valiteny mihitsy fa ny angatahanay zany sy iadivan'ny tarika Milson dia ny ampiditra ny hira gasy ao amin'ny patrimoine de l'UNESCO. Rehefa nalefanay moa zany ny fangatahana rehetra dia tsy mbola nahazo valiny mihitsy zay hatreto ka hanetananay ny fanjakana malagasy zany mba ampidirana mba hanampy ny tarika mpihira gasy rehetra ampiditra ny hira gasy izay tokana eto an-tany raha azo lazaina satria ny hira gasy dia tsy hita fa-tsy any Madagasikara ary efa tena hatramin'ny taonjato maro ny isiny dia ny angatahan'ny tarika Milson hatramin'ny fahavelon'ny Milson moa izy dia efa nangataka ny eo ampidirana ny hira gasy io amin'ny patrimoine de l'UNESCO fa izy io moa dia tsy maintsy ny fanjakana malagasy zany no mandray andraikitra anazy dia izay ny mba faniriana sy tanjona angatahanay zany mba ampidirana ny kolotsaina. Nay zany ny mpiaino indrindra fa ny diaspora aty ivelany tokana ny hira gasy manasa antsika tsy hanadino ny kolotsaina malagasy zany dia rehefa mba misy ny fandalovan'ny tarika mpanao hira gasy. Dia Pierline, Emeline, Joancé, Zezé reo izy no nanao hira gasy
ka ny antony nanaovany hiragasy a dia avy aminy hany zany hoe safidipony malalaka zany ny antony nanaovana hiragasy ato amin'ny tarika Ramilson feno arivo ary tsisy nampianatra fa efa taletany le izy a ka de na ohatra sarotsarotra ihany izy le zavatra atao amin'ny hiragasy a de tsy olana be taminay mihitsy satria efa tonga de zavatra hainy le izy ary reo le olona mpanampy anay zany akamarony a de izy efatra menadary eo mihitsy no manampy ako mampianatra an'ireo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay anasoavana ato amin'ny tarika Ramilson feno arivo. Remonte au XVe siècle. Donc avant l'arrivée des Français, au temps du roi malgache Andianapunmerne, le roi a fait venir des chanteurs pour rassembler le peuple avant son discours. C'est un opéra, c'est un art sacré parce que le hiragas accompagne les malgaches dans leur vie, naissance, mariage, funérailles et surtout la nouvelle funéraille que peut-être, c'est pas si vous connaissez pas. Je vais vous montrer quelques vidéos après qu'est-ce que c'est la nouvelle funéraille où le français à l'époque coloniale a appelé retournement de mort, mais on ne retourne pas le mort. Mais on fait sortir les corps dans les caveaux familiales pour refaire la fête et les piragas jouent souvent sur cette fête qui est sacrée pour les malgaches.
Donc l'opéra Iragas, normalement, ils sont composés de 10 filles et 20 garçons, donc environ 30 chaque troupe, qui sont composés de chanteurs, danseurs et musiciens. Donc là, ils sont que 4 qui sont venus, mais normalement, ils sont 30. Donc, ils sont tous des paysans. Donc pendant la saison des pluies, ils travaillent la terre, ils font des répétitions. Et la saison sèche, ils sillonnent les pistes, de faire de village en village pour animer des fêtes malgaches. Kanefa masaina
izao tsy efisanana ratsy anizy zay sanatry ina angezana vafetona mahina kely ray azeleri ina anao ny safidy fa izao tsy anity hoe afi ina chanson, on joue le médiateur dans un couple. Donc, les problèmes de couple qui sont fréquents dans notre quotidien. Et dedans, on apporte la sensibilisation, la paix, l'amour, comme toujours. Voilà. Ni tena tsumana katuluta laina tera katoa maimuluta anieru banata usuruna amitundeku amamburuna manuluna rasa yang sereni ditiramba ita sereni quero na tinu fangiana eva mati foi manina eu fua sa terras pava tudo podia manjava sai com
fakati faovovoka nefa ranya raha olombelona andefa hifankatitsika raha olombelona olona tsisy afitsika raha olombelona so velona modekale raha olombelona so maty vora malala nebirotsiny anioazany ka tsy fantatrao ifakatiava ihany ra toazonao atao Pas nous faire éloigner par l'argent et le pouvoir, car le jour où nous quitterons cette terre, nous n'emporterons rien de tout cela.
snack tayo sa iyo eh. Ito Max. Efa fantatro ny natongavanareo hitako eto amin'ny reto atao anaty vilany evoany evoy amin'ny lamba izy hitanao ao zay ary tao natao
sortir. Anao zavatra tahotra-ny toa dia mandihindihy kely moa izay dia nakarakaka tanikisy fanina dia misy olona naliana izay dia ireo olona eo no teny hoe misy zavatra evoana Dadarabe zany. Dadarabe zany izy. Zao nareo mankaty amin'ny dokotera. Meko fanafodinareo entinareo hoanina ray maraina, ray atoandro, ray hariva ao aorianany sakafo. Rehefa salama izy dia hoeto miverina aty raha tia hanao vaksiny nareo. Rao ary ty fanafodinareo ary. Rao. Ty ary. Rao ary nareo. Rehefa salama izy dia hoentina verina aty a. Ratsy tenanareo fa voan'ny Covid izy io tamin'ireny fa efa tsy maninona voninanao vaksiny zany. Ny coronavirus na azy io. Ao zay. Izao a manao vaiany ary vava orona. Ary vava orona ty mikasibosinao. Ty ianao. Raha misy tranga mampiahy ahy, irena ihany aty amin'ny dokotera. Ato raha toko. Ay,
andro saposy dia ozy ahy eny tsara marabaina ho tratry ny andro alahady mba samy salama tsirairay azy mireza miasa mireza mitady efa very sakafo dia mandeha ho azy marabaina ho tratry ny alatsinainy e mba samy avokatra zay ny jinjainy ka nazokona zany na bofo na bainy no sakafo efa tohaninainy marabaina ho tratry ny andro atalata mba tsy hosian'ireo mpanambady fa raha misy korotanam-pandavananga raha misy azano sy mahazo marabaina ho tratry ny alarby tsy ho vavitana no vavity fa raha lany fiatra amin'ity tany ty a dia tsy maintsy mamonjy ny lany mbola ho arabaika any ho tratry ny alaka misy loza sy fitaka lia tsy izy raha misy maditra sy maranify a ilozy mandeha mba hitsako tsy misy marabaina ho tratry ny andro azoma valavirina retin'ireo tovolahy indrindra fitsika antida faratika eroy marabaina ho tratry ny andro asabotsy iara isosa sy iara itosy namady ny zelona efa rafotsy a velominaina hoaniny efotony Tidak
Maybe you've seen anyone and you can't spot a